zany dia ny tanjona moa zany dia ireo tanikejantsika miaraka amin'ny sport de haut niveau zany hoe niakatra kokoa zany a na tsy tenenako hoe niakatra avo dia avo dia niakatra kokoa zany ny valeur an'ireo athlète teo amin'ny haltérophilie ary efa hitantsika koa ny bodybuilding tamin'ny farany teo fa maro ireo tanora no nanao ny championnat de Madagascar ary nanao ny body perfect ary androany ny haltérophilie dia hitantsika ny taniketra maromaro ary ireo athlète de haut niveau izay nandray anjara tamin'ny iraisam-pirenena dia nahazo ny vokatra tsara. Ny bras de fer sy ny masse sling moa dia mbola hitantsika eo rehefa avy eo fa ny taranja rehetra zany dia nazahoantsika vokatra trany raha tsy teny fotsiny hoe tokana ary anisan'ny ariarian'ny fibatana fonjam-by ary ampanatretena hoe ny sport olympique eto Madagasikara dia tsy misy afa-tsy ny haltérophilie irery ihany no manana ny médaille mondiale izany hoe bronze tamin'ny alalan'ny Natalia taloha dia amin'izao i Rosina indray no bronze mondiale ary 4e place misy an'ny toto izany hoe efa mba manakaiky antsika zany ny varavaran'ny azahoana médaille amin'ny Jeux olympiques 2028 ary zay ary mahafaly anao hoe Andriamatoa Filoha dia nanome motivation foana sy mamboatra ny infrastructure ary mbola nanome tokony filoham-pirenena omaly fa hanome infrastructure an'ireo taranja mamiratra sy tsy mbola manana ny azy. Ny fédération moa zany dia hitantsika ireny ny vokatra satria ny aina aman-jery ary izay ny saorako ny journaliste rehetra zany hoe tsy afaka hitan'ny olona ny sport anankiray raha tsy misy anareo mpanao ny fikirakirana ny journal eto Madagasikara na ny ao anatin'ny télévision zany na ny ara-taratasy na ny radio dia ianareo no tena ataoko hoe force anay mpanao fanatanjahantena milaza ny zavatra misy ka misaorana manokana anareo journaliste zany. Raha maso moa zany dia tsy maintsy jereny ny katita kely ireny ary maro ny avevavy ary ny recommandation ny OEA sy ny CIO moa zany hoe misy ny égalité de sexe dia mahafinaritra satria efa presque efa mifanakaiky zany zao nisan'ny lehilahy sy ny vehivavy raha tsy tena hoe eo amin'ny 95% zany efa mifanakaiky ny lehilahy sy ny vehivavy ny isany amin'izao fotoana. Ny ombeny teneniko dia ny hoe ny fanatanjahantena dia tsy vitan'olo tokana. Ny fanatanjahantena dia fiaraha-miasan'ny raitsa mangaika rehetra eto Madagasikara zany hoe manomboka any amin'ny ray aman-dreny ny athlète ny club ny fédération ny comité olympique ministère de jeunesse et sport ary ny filoham-pirenena zany hoe ny mahavelom-bola trano dia mbola averiko hoe vonona trano ny filoham-pirenena amin'ny an'ireo infrastructure ho an'ireo athlète ka ny fanantenana dia ny ahavitany izay infrastructure zay mba hahafahantsika manana an'ireo athlète mba tsy ho very zany izay ezaka atao hoe amin'ilay moyen kely izay ananana zany dia hisy ireo salle anaovan'ilay athlète ary efa ananana ilay centre national zany dia mino fa tsy ho very tantiketsy ireo satria ny eto Madagasikara tsika tsy mbola professionnel fa mbola mianatra miasa misy manambady aman-janona kanefa tsy mahasakana an'ireo fitiavan'ireo tanora ary ny zavatra ngeza indrindra dia ny fitiavan'ny tanora malagasy ny fanatanjahantena amin'izao fotoana izao fa rehefa mahazo ny laharam-boninahitra iraisam-pirenena izy ireny dia tsy mitsahatra ny filoham-pirenena manome ny atao hoe motivation an'ireny athlète ireny miaraka amin'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena.